Raha fahafatesana araka ny fantatrareo izay tsy nisy ny fandaharana teto omaly dia tsy nisy hery sy risika ny tena hanatanteraka fandaharana sy vidéo tsy hoe ho fanajana ny lodimandry tsika tsy ao anatin'izay dinamika izay mihitsy fa tsy teny hoe découragé fa tsy mahita ho lazaina satria vahoatra ny lela reny justement rehefa nandinika aho ina no teneniko taoriana n'iny zavatra iny dia zao hoe allô il faut qu'on en parle satria hitanareo rehefa misy fahafatesana violente maherisetra ohatran'ireny hafa maso ny fahafatesana efa nampiomana dans le sens hoe narary mafy le olona dia naharitra ela ny fitsaboana dia ny saina zany efa manomboka amin'ny se préparer dia na mafy ara le fahafatesana dia manaiky rehefa ny fahafatesana anankiray no violente mort subite ary tena avec violence dia mafy be ny choc dia rehefa manoloana amin'izay anisany remède anankiray ary atoroko anareo satria zahay manao accompagnement amin'ny resaka processus de deuil dia mila il faut en parler tout de suite tanareo rehefa misy an'iren'ilay acte de terrorisme dia inona ny zavatra ataon'ny zareo aty tandrefana dia tonga dia mitsangana ny cellule de crise amin'iny fotoana iny mila resahana ilay zavatra tsy voatery hoe miteny ianao hoe ampahery azy satria tsy misy ninina mampahery ny olona amin'ny fotoana iny il faut pas se mentir tsy misy teny mampiona ny olona fa ilaina miresaka an'ilay izy ilaina ny ao anareo zany tsy haiko milaza zany exorciser sa peur tsy misy akadevoly akory zany fa misy fomba fiteny izy exorciser sa tristesse dia rehefa choc mafy ohatran'ilay izy dia tsy manaiky ny saina rehefa tsy manaiky ny saina dia inona ny réflexe atsika olombelona mitady explication na dia tsy mitombona aza mba au moins mba misy tentative na réponse ohatra hoe lamin'ny androny tapitra fotoanany tsy fantatro hoe avy aiza io mythe légende io hoe misy timing mandeha quelque part dia efa tapitra le famantaranandro dia maty ny olona tsy mampitombona amin'izay nefany zareo fa misy zaza vao teraka misy salamimanda zao vao 9 taona monja je vois mal ny raisonnement mampitomba an'izany raisonnement zany ao koa ny manao hoe fomba fiteny vazaha ty hoe ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier oza vazaha hoe maninona no ny olona tsara foana no maty alobe ary nisy finonompoana zany mihitsy nidiko tamin'ny faritra atsimo taminay iny misy olona zay tsy nety nivavaka mihitsy tsy hoe izy tsy mino tsy hoe izy tsy resy lahatra teo resy lahatra izy fa misy fotoana tsy tadidiko anefiry izy zay rivotra nitsoka mihitsy io hoe raha vao mivavaka eo dia maty tanora anisany légende io dia aleon'ilay olona tsy mivavaka sao dia maty tanora ary raha mino fa mbola misy olona manana zany fisainana zany hatramin'izao anisany mitady réponse anankiray ihany koa le hoe lahatra avy amin'Andriamanitra dia sahala amin'ity cas ty dia tsy lahatra avy amin'Andriamanitra mihitsy zao satria ilay fomba nahafatesany dia feno tsirariny olona mamo camion tapaka frein ary izy nangalatra ny tarian'ny partiany donc tsy je vois mal mihitsy hoe Andriamanitra miteny hoe alao anao mba atao mamo kely ao mba atao tapaka frein ao anao mba mangalatra droite dia voloy le zaza Andriamanitra sadika zany fa mampionona ny olona sasany zany zavatra dia fampionona tena eo ambonina laina solution zany anankiray ihany koa dia ny mampieritreritra le lasa ny sainany tena hoe lasa ny sain'ny olona zany hoe maninona no nifatratra tany aminy fa tsy mba tany amin'olona ratsy fanahy kokoa ohatra sy ny sisa ny tena tenenina dia zao hoe ny fahafatesana tsy manaraka règle tsy
tsika ny nametraka regle ny olona efa antitra olona efa voky taona izay no tokony ho faty izay ny logika atsika fa ny fahafatesana tsy isan'izany tsisy regle io ary zay no mahatonga Jesosy ny teny tao filazantsara misy any lehilahy atao hoe tsy mbola tsy volombony ho faty mihitsy izy fa mbola nana projet izy nanitatra ny fitahirizany ny fananany hoe mifalia mivokisa mihinana rifanahako fa manana arena be amin'ny taona maro ianao de tapitapika eo de miteny hoe ry adala ny oalina ny sorona aminao fananao ho an'izy ireo tiana tenenina amin'iny de hoe oui tsy manaraka ny fitsipiky ny fiainana ohatr'izay akory anio hoe fa dia en si peu de temps de mibasculer ny zavatra rehetra ny fehiny tianao tenenina de zao hoe misy tenin'ny Martin Luther iny efa fiteniko foana hoe raha ho tonga ara-pitso Jesosy ambolo paoma ny andray avadiko zay amin'ny lafiny resaka fahafatesana hoe every hoe ho faty rapitso foana ianao dikan'izay ny fahafantaranao zany fa tout peut arriver ao anatina fotoana fohy no tokony hampiazakazaka anao am'izay zavatra rehetra tokony ataonao rehetra tsy ampitaredretra anao nanjeny andro lava fa noho izay indrindra dia vao maika tsy tokony taredretra atsika am'izay anjara fanompona izay andraikitra napetraka tamintsika samita in'Andriamanitra daholo